Diavana malalo ny tompo dia mbola ampitono amintsika rehetra hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tontsika. Amen. Ny volana ny mariavako fa isika dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny karemy ihany amin'ity volana marsa ity. Noho izany dia mbola mipetraka hatramin'ny taona isika andiny tena amin'izay mety ho fahasoantsika rehetra tsirairay avy ao anatin'izao karemy izao. Fa mbola mifamanitra amin'izany ihany koa nefa riavo ny loha hevitra mbantsika fitsekema amin'ity volana marsa ity dia ny manao hoe mibeba eo anatrehana. Raha ny bokin'ny Ezekela izay nivakina tamintsika tao anatin'ny perikapa teo riavo, loharantsika tsara dia miezaka mitaona ny mpaminany, mitaona ny zanak'Israely mba hibebaka sy hifona amin'Andriamanitra izay adalana rehetra nataony. Ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tsy zary hoe fanaonim-paminany fotsiny ihany zany, tsy zary hoe fahazarana fotsiny ihany nanao any an'izany, fa misy antony riano. Inona marina moa ny antony izay mahatonga ny mpaminany hitaona ny zanak'Israely mba hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Izany antony izany riavako dia tsy nijanona fotsiny tamin'ny zanak'Israely fa mbola hiainantsika ankehitriny koa. Inona marina ny antony hitaomana antsika hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra? Fa maninona isika ny tsy mipetraka fotsiny amin'izao dia samy miandry an'izay ataontsika tsirairay avy eo sy ny vokan'izany rehetrarehetra izany. Fa maninona isika ny tsy maintsy mibebaka, fa maninona isika ny tsy maintsy mifona sy mandinikena eo anatrehan'Andriamanitra. Diavana malala tsy handeha lavitra isika. Andeha ny bokin'ny Ezekela fahavalo folo andiny fafito amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ihany ny tondratsika izany. Misy antony telo no izaraiko aminao amin'ny anio ty. Antony izay taoman'Andriamanitra antsika mba tokony hibebaka eo anatrehan'ny Tompo ao anatin'izao karemy izao. Ny voalohany afaka malala dia izao: taona isika hibebaka mba tsy hiaina ao anatin'ny fahafatesana. Na itsiko kely, taona isika hibebaka mba tsy ho faty. Sarotra be zany fahafatesana zany riavo. Zavatra mampatahotra ny olombelona ny hoe maty, zavatra manahirana ny olona ny hoe maty, ary zavatra tsy tian'ny olona hoe sanakory ary zany hoe fahafatesana izany. Fa raha mijery tsara ny bokin'ny Ezekela toko fahavalo folo teo isika dia farafaratsiny misy andininy telo ao ilazany Ezekela mpaminany izay tena antony marina tsy maintsy taona ny zanak'Israely mba hibebaka sy hiaiky ny fahatsony eo anatrehan'Andriamanitra. Raha fitiantsika ao ny andininy fahafito amby roapolo sy ny andininy fahavalo amby roapolo dia abaribariny fa efa maty ara-panahy, efa miaina ao anatin'ny fahafatesana ranofo ny zanak'Israely ka tokony hibebaka hiala amin'ny faharatsiana sy ny fahatsona rehetra izay nataony. Zavatra dehibe zany riavo, ary tokony ho tsapantsika tsara, tokony ho haintsika tsara zany fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely zany. Io tsy navelany fotsiny hoe avelao ho faty eo fa manaonao foana, zany ny fomban'ny olona. Alatsiny avy zany mihitsy ny fitenin'ny olona, avelao ina ny vokany ao fa zany ny nataony, avelao andray ny valinasany eo fa zany ny nataony. Fa Andriamanitra tsy mba nanao an'izany tamin'ny zanak'Israely, fa Andriamanitra kosa dia miezaka mampatsiaro azy reny ny adalana ka tokony hibebana. Eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo azy dia mazava tsara riava fa tena abaribariny mpaminany tsara araka ny filazany manao hoe fa tsy sitrako ny fahafatesana izay mahatonga Jehovah Tompo ka mibeba ianareo mba ho velona. Raha fitiany zany rehetrarehetra zany riavana dia izao: tsy tian'Andriamanitra ho faty sika dia taony mba hiaina ao anatin'ny atao hoe fibebahana. Ary ny fiainantsika hatramin'ny ankehitriny izao dia aoka ho fatantsika tsara fa tena tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra izany, tena miaina ao anatin'izany rehetrarehetra izany sika. Noho ny fahasoantsika sy ny fahakamametsika ny zavatra maro riavako dia tsy sapantsika koa hoe miaina ao anatin'ny fahafatesana isika, na miaina ao anatin'ny sarotsary fahafatesana. Indraindray ara moa
dia verytsika fa zany no lalana sy atafavoakatsika eo amin'ny fiainana ka nafatatsika aza fa ratsy zao ny zavatra anankiray dia miezaka isika manatanteraka izany satria sarotra sy manahirana ny fiainana isika rehefa mba milazana izany dia afaka malala amin'ny tompo tsy marina izany tsarovy fa mamitatena isika raha toka mbola miaina ao anatin'izany tsaro-pahafatesana izany fa ny tompo miantso antsika ary mivahaolana tolotry ny tompo amintsika dia tsotra raha tsy tianao miaina ao anatin'ny tsaro-pahafatesana dia mibebà ary indrindra atao zava-dehibe ny fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra tsarovy fa tsy sitraky Jesosy Kristy tompo ny ainatsika ao anatina fahafatesana izany na inoninona mandroatsika na inoninona ny ainatsika na inoninona zavatra lalovan'ny fiainatsika na tsy fahampina na fahasairana na tsy fahasalamana sy ny hafa rehetrarehetra koa dia tadio tsara fa ny tompo tia hanalatsika ao anatin'ny sarisary-pahafatesana rehetra ry avako malala izao no manahirana amin'izy ity ry avako indraindray dia sika mihitsy tokoa ny mafy ary na isika kristianina azy dia atao roboka ihany mba ho mafy koa ka tsy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra izao ny antony avako malala misy amintsika milaza indraindray totra ny sitako izay ilana fibebahana zany totra ny sitako mihitsy zany antony hibebahana zany satria fatatsika tsara fa mieritreritsika jerery ihany reny zao ny ataony jerery ihany rony zao ny ataony to manao ny ratsy ihany izy kanefa dia tafity eo amin'ny fiainana to manao an'izao izy kanefa dia izao ihany ny fiainana fa izako izy ity taona hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra izako izy ity taona mba hifony eo anatrehan'Andriamanitra ny teno anatrehan'Andriamanitra jerery efa ny fiainako tahaka izao ry amana malala diso zany fisainana zany tadidio fa mbola tombosoa homeny ny tompo anao ary mbola hikalahony ny tompo aminao mampiavaka azy amin'ny Andriamanitra rehetra ny fitiavany sy ny fitaomany ansika mba hibebaka tahaka an'izao tadio tsara ry ava fa raha misaina tahaka an'izany ianao ka manamafofonao tsy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra dia tanteraka tokoa ny fandrika izay afafon'ny Satana ka mahatonga atsika hiaina ao anaty sarisary-pahafatesana lavo zao eo amin'ny fiainatsika indraindray izy reny tomba mety mamy ihany indraindray izy reny tomba haitsika fa mety ihany zany fiainatsika zany kanefa tadidio kosa fa ny sarisary-pahafatesana dia milafitra ao ambanin'izany rehetrarehetra zany ka dia tsy ho tafavoaka ao anatin'izany fahasahiranan'izany mihitsy isika ry avako malala aza mafointsony ry avako malala meteza hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra isika tapaho ny hevitra manomboka amin'ity an'ity tapaho ny hevitra ao anatin'izao karino zao ka isika rehetrarehetra dia hiainany koa izay voalazan'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:5-10 perikôpatsika tamin'ny teny manao hoe ko mibebay anareo ka miverena amin'nona ny fahotanareo mba ho avy zay any famelomelomana avy amin'ny fanatrian'ny tompo zany hoe midika zany dia mazava tsara aleo ny fahotanareo no vonona hoy ny tompo aleo ny fahotanareo no fafanatsy misy tsony fa tsy anareo no faty miaraka ao anatin'izany fahotana zany fitiavana malala amin'ny tompo zany ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy tia no faty anao io fa tia no velona ary tsy tia no velona ao anatin'ny fiainana sandoka fa tia no velona amin'ilay fiainana efa nomeny mba olovatsika dia izaho sy anao betsaka ny sarisary-pahafatesana zao ry ao ary tadidio fa tena fahafatesana daholo ny zavatra iainana ny fitsaram-bahoaka sarisary-pahafatesana ane zany mialatra sy ny von'olona sarisary-pahafatesana ane zany ry ao ny fitaka sy ny hafa rehetrarehetra sarisary-pahafatesana avokoa izany rehetrarehetra iainana zany asa raha mampitimo an'izany sika ka hiaina ao anatin'izany tsika inobo fa tsy ny valy
karahatseny valiny dia mibeba fa tsy tiany ny tompo iaina ao anaty fahafatesana ianao. Zay ny voalohany avaka fa ny antony faharoa dia ity tsy hoe tokony hibebaka isika satria tsy tiany ny tompo iaina ao anaty fahafatesana, fa ny faharoa avaka manampy an'izany sy manamafy an'izany dia izao tao aminay bebaka isika mba tsy holany andro hanamary tena. Tao aminay bebaka isika mba tsy holany andro hanamary tena. Isan'ny fahalemena-pahazo ny olombelona ry havana, na mivavaka izy na tsy mivavaka izy, na mino an'Andriamanitra izy na tsy mino an'Andriamanitra, na inona fahaizany, na inona arena, na inona ny volany, dia izao anisan'ny fahalemena mahazo azy ity fanamariana tena lava ity. Mazao azy arak'izany fa na dia isika kristianina azy dia tena roboka tanteraka ao anatin'izany atao hoe fanamariana tena izany. Ary tsy voa izao zany na dia mila misy iainantsika ary zany izao fahatsarova ry havana fefa tamin'ny andro Ezekela mpaminany tokoa no nisy zany rehetrarehetra zany. Hoy ny mpaminany mety sarosarotra ny andraisana azy kanefa hitatsika tsara fa mazava ny teny mpaminany tamin'ny alalan'ny fitaterany ny fitenenan'ny tompony zanak'Israely manao hoe nefa hoy ny taranak'Israely tsy marina ny fitondran'ny tompo ry taranak'Israely, ny fitondrako fa ny tsy marina tsy ny fitondranareo fa ny tsy marina. Ao amin'ny Ezekela 4:7-7. Zany hoe tiany tompo tenenina ny zanak'Israely ka nampitay ny tany amin'ny Ezekela mpaminany hoe andana lazao reo fa tsy marina zany fa tena maritena fotsiny reo ka milaza hoe tsy marina ny fitondran'ny tompo, fa ny andry zareo ny tena tsy marina, ny fitondrana izy ireo ny tenany sy ny fiainany sy ny hafa rehetrarehetra ny tsy marina satria lany andro manamaritena ny zanak'Israely tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Zavatra ray izay teneniko aminao ry havana mba hampazava ny tiako lazaina izy fampizarana aminao mba hakasika an'izany atao hoe fanamariana tena zany dia izao: raha mba sendra mianan-kendry ianao, andeha ataoko an'izay mihitsy, raha mba sendra mianan-kendry ianao ka mahatsapa fa tokony hiteny olona anankiray izay hitanao fa manana fahadisoana eo amin'ny fiainany fa lany andro manamary tena fotsiny, dia ny voalohany indrindra miomana fa efa tsangany fahavalo ianao zay ianao tsy maintsy misy, tsy maintsy atsangany fahavalo ianao. Ary mazava ho azy fa dia fankahalananao no asetriny zany matetika ary dia izany no hita eto tena miantsy mihitsy ny zanak'Israely, tena samy fanatrika amin'ny tompo izy ka milaza amin'ny tompo, tsy marina ny fitondran'ny tompo. Zany ny fiainana matetika ry havana rehefa roboka ao anatin'ny fanamariana tena isika. Dia matetika moa rehefa sendran'izay ho fitandronan'ny fihavanana dia mangina tsy miteny intsony ilay anankiray mba nahatsapa fa tokony hananatra izany rehetrarehetra zany. Ry havana malala ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia tokony ho fantatsika fa ny anankiray zany dia velona ao anatin'ny fahafatesana, dia ilay fanamariana tena ny anankiray kosa dia tratra ny fanafitohinany sy ny alahelo dia mipetaka fotsiny eo. Tsy voatoy zany ny tompo, tsy mangina fotsiny izy ka hoe fitangonan'ny fihavanana dia velao fa ny zavatra takin'ny tompo aminao dia tsotra. Tsy tian'ny tompo ianao lany andro namary tena ny fiainanao ka hevitra fa manany marina, ka hevitra fa mety ny ataonao nefa mbola tsy mety zao koa, ka hevitra ary nefa rany aza dia miafara amin'izay atao hoe fanomezantsina an'Andriamanitra. Tsy tian'ny tompo zany rehetrarehetra zany dia hoy izy mibeba ianareo fa tsy holany andro ao anatin'izany atao hoe fanamariana tena zany. Tsaroro tsara fa ny mpivady miady ka miafara ny fahasairana ny fisarahana dia inona fanamariana tena ny dikan'izany. Ny mpianaka tsy mifandevy maty dia inona fanamariana tena ny dikan'izany. Ny mpiray-tampo tsy mifampiditra trano sy noninona fa misy anankiray eo manamary tena mba tody tanteraka izany rehetrarehetra zany. Ny mpiray-tanàna mifangady dia tsy lavitra zany ny fanamariana tena fa tadidio tsara. Ny mpanao politika mifanaratsy sy mifanendrika fotsiny io dia tsy inona ry havana fa vokatry ny fanamariana tena
mihevitra manana zay marina rehetra nofototry zany rehetrarehetra zany to mahafaly atsika miaina am'izany zavatra rehetrarehetra zany ka ho isika matetika manao hoe andovola ary ataoko vao mainka mahita sinema oatra zany fa ny tompo tsy mahataten'izany fa tokony ho fantatsika tsara zany ny tompo tsy mahandry atsika miaina ao anatin'ny fanamarina tena fa tiany esoronao isika tiany alaina ao anatin'izany isika mba hipetraka amin'ny toerana anankiray dia ny fiainana feny fifaliana izay efa nomanitsika ao amin'izao mialohan'ny pasika sa riavana malala tsy tia anginany tompo tsy te hijery atsika ho fitaka fotsiny izy tsy te hijery atsika iaina ao anatin'ny fitaka izy no ny fanamarina tena zay ataotsika fa tiany isika mba hiaina ao anatin'ny fahamarinany dia ny fahamarinany zay manome fiainana manak'izay ho atsika noho izany dia tadio fataonay bebakisika mba tsy holany andro anamartena no zay ny antony avaka isika taonay bebakisika mba tsy hiaina ao anatin'ny fahafatesana dia ho isika taonay bebakisika mba tsy holany andro anamartena fa ny antony fahatelo dity ao anatin'izany Ezekela 7:20 zany ihany dia zao taonay bebakisika mba hanana fiainam-baovao taonay bebakisika mba hanana fiainam-baovao tsy hoe rehefa nalana ao anatin'ny fahafatesana isika dia amby zay tsia tsy hoe rehefa nasorona tsy hoaontsika tsony ny fanamarina tena dia mety zay tsia fa ny fahatelo dia zao ho fanampin'ireo reo dia tsy maintsy taonay bebakisika mba hanana fiainam-baovao izy amony havana ny tsy menomenony zao fa tsy mamanana fiainana mihitsy ary isika dia miteny fa zary fa fiainana no iainana tohatra ny zarizary ny fiainana tohatra ny manahirana ny fiainana mba manana an'izao ihany mba mety an'izao ihany mba iriny toerako sasisa kanefa dia tsy manana fiainana mihitsy any matetika riavako dia zao mivary lavo isika na mitady zay atsapazana isika na mitady zay antorany isika na mitady vahaolana any akafa isika iamin'ny malalo ny tompo tadidio fa ny tompo vonina manome fiainam-baovao ho anao fa ny tompo dia tsy te hamelanao ao anatin'ny fiainana feny fahalohana fa te hiantso anao ao anatin'izany fiainam-baovao izany hoy ny Ezekela 7:20 andiny faraka amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo riavana manao hoe mitodia ka mibeba ny fahadisoanareo rehetra esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra zay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo ny dikany hoe manaova fo vaovao sy fanahy vaovao riavana dia zao ny fiainana amin'ny manofo dia tena fiaina vaovao tokoa ny fiainana ny fanahy dia tena fiaina vaovao tokoa arak'izany riavana malala fitiavany tompontsika le zany tsika sorena lava eo tsika malahery lava eo tsika miliba lava eo isika mieritreritra manany marina lava eo isika zay manana ny fotom-pisainantsika eo isika zay manana ny eritreretintsika sy ny fikasantsika eo tsy maninona zany fa fomba ny olombelona rehetra zany fa ny fitiavan'ny tompo aminao kosa dia izao tiany anana fiainam-baovao ianao iza teto ambony tany diavana fanontaniana mipetraka amintsika ty iza teto ambony tany nisy Andriamanitra nahavitan'izany moa vany Andriamanitra fa rehefa manao meloka eo anatrehantsika sy ny hamontsy-potitsatsika ny hanao sorona sy ny hanindry atsika sy ny hanameloka atsika foana vanao taon'ireny Andriamanitra reny satria nanotafady isika olo satria nanao ny somety isika olo satria nandika lalàna mo isika zany ny Andriamanitra fa ny tompo Jesosy zay ivavahantsika kosa dia tsotra ny azy izy ray no teny tsy tonga avy antso ny marinao fa ny mpanota mibebaka miatongava dia ny anome fiainam-baovao an'izay mihetra rehetra tsy manana zany noho ny mety ho fanosoana na no mety ho fahotana zany Andriamanitra ivavahantsika riavana
ary tadio fandriamanitra be famindako izany rehetrarehetra izany. Tiany tompo mba hanana fiainam-baovao ianao manomboka izao. Tiany tompo mba hanana fiainana lavitra ny fiatsaram-belatsia ianao manomboka izao. Tiany tompo mba hanana fiainana madio tsy misy pentiny ianao. Tiany tompo mba hanana fiainana tsy miaraka amin'ny fialonana sy ny fifandirana na alohanao na ao atokantranonao ao na any amin'ny toeram-piasana any na hatraty-am-piangonana sanadrigovavy na any amin'izay misy ianao rehetrarehetra any. Tsy tiany tompo ianao mba hiainao anatin'izany dia omeny fiainam-baovao ianao ary tena fiainam-baovao lavitry ny tahotra sy ny ady. Fiainam-baovao lavitry ny fifanenjena sy ny fingapingana. Fiainam-baovao tsy anjakany tsy fifampatokisana. Fiainam-baovao tsy ironany amin'izany atao fifampiam-pangana sy sisa zany fa fiainam-baovao mahazaka ny fiainana mandrakizay. Izay omeny tompo antsika isan'andro isan'andro. Ry afaka malalo amin'ny tompo mazava ny antony hitaomana antsika hibebaka ko ataovy vaindohan-draharaha manomboka izao mibebaka eo anatrian'Andriamanitra fa izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany dia mitaky antsika ao amin'izany. Fa rehefa tapa-kevitra ny hibebaka ianao dia tsaroa fa omeny ny tompo anao ny fitsanganana ny vaovao indray eo amin'ny fiainanao ary indrindra esoa ny tompo aminao izany io fiainana feno fanamarina teny izany ary koa omeny fiainam-baovao ianao. Amen.